ankoatran'izao zao événement goavana ohatr'izao dia tsy omby ny fiangonana dia tsy maintsy mivoaka kalamanjana fa saingany hoe mila fifatohana goavana kokoa sy ny fanoherana ny fakam-panahy. Na ny fivavahany any Kalamanjana zany na ny any am-piangonana dia samy mitaky fiomanana avokoa kanefa na eny Kalamanjana rehefa niomana ianao dia fantoka ihany saingy mila ezaka kokoa eo amin'ny fifatohana satria maro ireo fakam-panahy matetika ohatra misy hoe moto mandalo dia efa mitodika any ianao zay zany ilay mila hoe ezaka kokoa amin'ny fifatohana. Le izy aloha vavaka mitovy daholo fa le tia Kalamanjana tsy misy tafo mazava ho azy dia mamelibelona inandro. Ny Kalamanjana zany ilaina fifatohana bebe kokoa raha oharina amin'ny ao am-piangonana satria betsaka ny fakam-panahy mety hoe misay elohelo eny aloha eny mandritra ny fivavahana Kalamanjana. Izany zao misy miaramila mandalo any dia ilaina foana nefa no mitazona ilay fifatohana ao anatin'ny fivavahana.